Milavunzi Philibert, 7e vice-président district ni Ambovumbe Androy. Omena 3 minutes nawa lehibe ny mpanoatra mandrakizay. Ramatoa ministry ny fitsarana pitahiry ny tombo-kase mpanjakana. Ankoatry ny fanenjehana ny firongony izay tsy hatorinao andro aman'alina dia inona ny tena polikanao hitondranao fanatsarana sy fanavaozana ny tontolon'ny fitsarana eto amin'ny firenena. Satria ny zavatra hita sy tsapanay dia varina amin'ny fanenjehana ny ataonao asa, fitsidihana ny olona efa voafonja, aseho amin'ny haino amanjery, hatraiza ny fanajanao ny zon'ireo voafonjareo, raha ianao tokony hiaro azy no lasa mandika lalàna ao anatin'izay. Mikasika ny groupe Sodiaty, ahoana ny procédure nahatonga anao ministry ny fitsarana hanome any Serge Mbiki Jovialy hitantana an'io groupe Sodiaty. Misy fifandraisana manokana aminao ve io lehilahy io, satria somary tovolahy hany le zalahy iny raha tazany. Tsy Mbiki ny anarany. Tsy Mbiki ny anarany. Mbiki ato. Imbe ny anarany. Serge Jovialy. Tsy Mbiki. Serge Jovialy, tsy anarany zay? Imbika manko ny tenenao ka Imbika. Ka mety resaka losa angamba satria Mbika raha lahy tiako indrindra. Fa ity Serge Jovialy ity no anontaniko ny ministra ny fitsarana Andriamatoa filohan'ny antenimieram-pirenena hoe misy fifandraisana manokana aminy ve, satria somary tovolahy aho le zalahy iny. Zay tapahanao ny resako teo dia dika zay misy solony igny. Mitsipaky zany anefa ny groupe Sodiaty. Inona ny fepetra raisy ny ministry ny fitsarana manoloana izany mba ho fanajana ny lalàna. Betsaka ny halatra natao mikasika ny io fananany groupe Sodiaty io. Betsaka ireo voasoringitra amin'izany na miaramila na agent de sécurité nanao ny fanodikodinana, kanefa hatramin'izao mbola tsy nahita ny olona voaenjika na nasehonareo araka ny fataonareo avoaka ny procureur ny première instance igny raha fa misy olona voafonja amin'ny firongony dia avoakanareo dia zahay mba mitaky hoe avoahy ireo olona nandroba rehetra reo zay voakasikin'izay tokony ho enjehiny lalàna koa. Heno fa saotra metraka saorana anao na metraka an'izay fanontaniana zay azo valina anao rehefa avy eo. Mila avoakany mazava ny tena politika fitondrany amin'io ministera ny fitsarana io, satria raha ny zavatra hita tsy azo afenina dia tsisy afa-tsy ny fanenjehana ny mpitondra teo aloha no ataon'ny ministry ny fitsarana. Dia zay mahatonga anay hoe zany ve ny tena fanavaozana hitondranao an'ity ministera ty dia andrasanay ny valiteny mikasika an'izay. Mikasika ny groupe Sodiaty mazava reny zavatra mivoaka ireny fa inona ny mahatonga azy hoe Serge Jovialy no mitendrena hitantana ny groupe Sodiaty. Inona ny fandraisana manokana misy eo aminy ary inona ny nahatonga azy iny olona iny no avela hitantana ny orinasan'olona. Zay tsy pahany groupe Sodiaty zay zavatra zay. Dia inona ny fepetra ho raisy. Ny zavatra tia napetraka teo dia mikasika ny raharaha voy malaza zay voiziny sy teneniny tamin'izy mbola tsy tonga teo amin'ny fitondrana fa manana pingofo, manana zavatra lazaina betsaka izy anefa ny tokony andraikitra voalohany eo amin'ny fitsarana inona ny zavatra ataony, ahoana ny filazan'ny marina, inona ny tsy ampoirany zavatra nolazainy fa fantany mialoha nahatongavany teo amin'ny fitondrana. Dia zany zavatra zany takina satria zahay mahita hoe tsy reny olona efa ny amponja
no dia amboalainao video ndray dia asehonao karazana hoe oentinao manamaritena dia izay natokana hiaro ny voafonja misy teny fitsarana azy no lasa tsy manome zo ny voafonja fa mandika lalàna amin'ny fihetsika toy ireny. Dia zavatra ohatran'izay ny andrasana satria raha tsika mahalala mahita fa manao fanaparam-pahefana tanteraka ny minisitry ny fitsarana. Dia izay no mahatonga anay miteny na iaino izy na tsy iaino dia tenenina ny zava-misy eto amin'ny firenena. Io zavatra mahagaga fa nanao filazana atao amin'ny page Facebook ary efa nisy koa mba maharitra fa teny zany. Aleo azavaiko amin'ny vahoaka malagasy hazava ty raha ty mba tsy hiveriverina intsony. Zao nisy taratasy nalefan'ny ramatoa minisa tonga ato aminay araka ny fangatana fanasorana ny immunité-ny io solombavambahoaka Rajerson zany. Fa zavatra tiako ampahafantarina antsika vahoaka malagasy raha mbola mivory zany zahay de tsy azo enjena ny solombavambahoaka. Dikan'izay zany miandry aoriany fahavitany ina moa anaran'ity ny sessionnay zay zahay vo manapa-kevitra amin'io zavatra io. Ray zay faharoa manaraka zany aoka fantatsika fa raha tsatra bodiondro izy de fa tsy ilaina anay intsony ane zany raha misy proof tena ngeza be mihitsiny ananany fitsarana afaka tonga de fa miroso ry zareo. Tsy anjaranay ato amin'ny temeram-pirenena zay fa anjarany fitsarana no manao an'izany zavatra zany. Farany de zao na tiana na tsy tiana mila fantariny vahoaka malagasy nisy taratasy nalefany io solombavambahoaka io handravana fitondran'ny président ny fanavaozana président Mikael. Zany zavatra zany nisy na de misy sionjezaka hoe efatra no nakatoan'izany na efatra tsy nakatoan'izany tao amin'ny ACC tsy anjaratsika no mitsaran'izany fa nisy kosa izay zavatra zay anjaratsika vahoaka malagasy no mitsaran'izay. Fito taona nitondrany ingay rajoelona ty fireny ty, fito taona no nitondrany président Mikael président ny fanavaozana anty fireneny ty. De anjaratsika mitsara an'izay hoe mendrika ny harodana ve ny fitondrany président Mikael taoriana mahana problème rehetra lalana fefamboary délestage fefa tsisy ny rano fefa miatsara eto Madagasikara ka raha manam-piakarina zany rehetra zany université nanomboka namboarina daholo tao anatin'izay zavatra zay ny bourse nampiakarina de zay zavatra zay anjaratsika vahoaka malagasy no manapa-kevitra mendrika an'izany ve ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao fa na de nisy ninona zavatra ho lazaina na nalefa tany amin'ny ACC zay tsy ananany fahefana manao an'izay zavatra zay. Nisy kosa aloha an'izay karazana hoe fampakorotanana noentina hanaradalana zay.